ty amitsika miteny zao. De zay no mahatonga atsika manamafy an'le resaka teo hoe misy zavatra mampiahy ihany fa ny atsika ny datom-pifidianana izay voalaza ny lalàna, voalaza ny lalam-panorenana no heketsika sy iomanantsika hanomanana an'izany. Fa efa miresaka eny zay nge mba faniry aloha ny zavatra tiako idirana kely tamin'ny atsipriany satria zay ny feo mivoaka. Zay mifeo mivoaka any amin'ny vahoaka any sy indrindraindrindra ny am'ireo antoko politika hafa hoe fa inona mahatonga atsika mirotoroto am'ty resaka lisym-pifidianana ty. Eny ary tsara ny tondrana an'izay fanazavana nentin'ny solombavam-bahoaka mamirabe indrindraizay ary niniko tsy notapatapahana mihitsy le izy mba hahafahana zany mametraka tsara n'le fanazavana any amitsika satria voalohany aloha zany de mampanara-dalàna atsika de io nambarany lalam-panorenana, io nambarany lalàna araky ny teny député mamy teo ihany keo fa na zany na tsy zany ihany keo de hoe fotoana ahafahana mametraka an'lay mamerina an'lay andraikitra maka nenevon'le vahoaka lay nitsonitsiniavina tao anatin'le 5 taona latsaka kely zay hitatsika ny fiainan'ny firenena am'izao fotoana zao. Na zany na tsy zany aza nefa atsika de ao anatin'le vanim-potoana mialohan'ny fifidianana de eto a zany hitanisa lafin-javatra maro zay tokony hampamailo atsika isika zany izay mijery ny anarantsika am'lay sitiny seni lay mivakina teto maly iny rehefa aveo de antanitsika faly raha vonina de vakiko le sitiny seni zany ny antony mahatonga iteny an'izay manko satria misy olona any ampiasana, misy any an-trano, misy any koa any amina toerana mety lavidavitra misy azy manao mission izy de mety manana accès na internet izy zany fa tsy tonga any am'le fokotaniny de mijery de io le izy HTTPS io le izy de liste.seni-madagascar.mg zay zany no jerentsika zany ao anatin'zay hoe internet zay zany de mivoaka avy atrany zany ao amin'ny seni de rehefa tonga atsika ampidiritsika ny anarana sy ny fanampina anarana de ny laharany karapanondro de tonga de mivoaka eo na ao na tsy ao fa zao na mbola ao ara ny anarantsika dia irahana ihany tsika anatona braopokotany ny antony mahatonga an'izay raha mbola ao ihany anarantsika hitatsika hoe vao marina ara-dalàna fa rehefa manatona braopokotany ary zany tsanganisa indraindray diso ny anaran'le ray aman-dreny iny manko tsy hita ao anatin'lay avoakan'lay sitiny seni de diso ny anaran'le ray aman-dreny na ny anaran'lay dada zany na ny anaran'le mama de mila verifietsika zany satria tsy maintsy tokony isy fahadisoana zany ny anarana zay avoaka de io zany no fanazavana zay hitatsika mijery azy zao ka na efa mijery atsika eo vao marina fa ao de manatona braopokotany ho an'lay mahazo an'le afatra moa zany rehefa mijery de hoe tsy ao anatiny eo ny anarantsika de mila manatona braopokotany fa le any am'le fokotany koa mila manana fomba fiasa tsara satria misavoritaka zany tsy mahafantatra inona marina moa zany satria tsy ampy formation be tabe zany le CLRE le agent recenseur lay mpanisa mpifidy sy le tompona andraikitra seni niny vony fokotany tsy ampy formation be tabe de ndraindray misavoritaka ny toromarika alainy zareo le sosony kely iny de tsy fantatra anay iny hoe satria tsy voasoratra le olona magaga manko de zao sady mitondra karapanondro le olona manatany fokotany no mitondra an'le sosony kely iny maintso kely zany de rehefa mitonga an'iny de makany amin'ny fokotany tsy ao anaty lisitra de hoe inona ary ny atao de ohatra ny tranga atao boribory tamy fahadimy na alaindry zareo indray le sosony kely iny nefa tokony hijanona ny am'lay vahoaka iny olom-pineny iny mba ho anaovan'ny tahiry tahakin'izao zany fampiasana voalohany an'le sosony iny tahakin'izao ataotsika entinanaovana fanamarina zao fa mila tena voakajy tsara mihitsy ny fanoratana ao anatin'ny carnet seni ao anatin'ny bokyny fokotany sy zay mety kahe andraisana tsoratra zany zany fomba fiasa zany de hoetitsika zany mba hampamailo atsika satria tena anisany ho fitaovana angezabe etitsika ametraka n'ity fanavotam-pireneny ity zao fomba fiasa zao ny zavatra nitranga atao ambompo ihany ko indrindrandrindra teny amin'ny R+3 teny amin'ny cité universitaire efa jato anie no soratra anarina fa 20 monja ny tafiditra araka ny vaovao fantatra zany de tena ametrahantsika fantany anton-javatra iny zany rehetrarehetra zany anton-javatra iny zany naninona nisy olona nanoratra anarana na azo an'le sosiny naninona misy tafiditra maninona misy tafiditra de ty zao vakiko ty afatra anankiray ty
salama tompoko misaotra aloha faniry a ny am'ilay site internet ny seny fa na tsy salama eto ampandrina aza ny tena de afaka nijery dimy mianaka zahay no dimy mianaka izahay ny telo ao fa nyroony tsy ao anaty lista mahagaga nefa eto andrenivohatra zany zavatra misy atsika am'izao fotoana zao iaina atsika eto Madagasikara am'izao fotoana zao de vakiko ihany satria misy mandefa fanamariana samafa de hoe salut faniry a raha navita réclamation de nahazo sosozy izy nefa mbola tsy ao anaty listra ihany amin'ny farany de inona ny recours naina aty Betongolo zany hoe raha navita réclamation de nahazo soso nefa mbola tsy ao anaty listra ihany amin'ny farany de inona no recours ino manko lay a raha ny tokony io zany rehefa manao réclamation ohatra zao de tokony ao anaty listra zany tokony ao anaty listra de zay a mbola omenantsika indray ny toromarika manaraka fa ataovy aloha le fanamarinana le fitarainana ataovy le fitarainana aloha eny anivon'ny fokotany tsy maninona live sary mihitsy aza raha azo atao hoe ty le izy efa voasoratra mba hoverenana hosoratana fanondroany zany satria tanyle voalohany zany nde atao hoe noho ny antony tsy fantatra na fananinana latsaka ny anarantsika zavatra nitranga tany Morondava efa nretina teto tao fokotany Tanambao netiny Bibiango nitondra karapanondro tsy latsaky ny folo Bibiango naseho amin'ny tamitsika ary nalefa tamitsika zany video zany ao anaty lakoray fa tsy mety manoratra ny anarany Bibiango Menakavy ny any am'izany tanany zany Morondava centre betsaka ny nina tsy ampidirina ao anatin'le lisy mpifidianana zany de voaheloko ny lalàny zany tsy manana antony mihitsy tsy ampidirana ny olom-pirenena ao anatin'ny lisitry mifidy ny eny anivon'ny fokotany fa misy indray trangan-javatra amseho ohatrany hoe isika zany am'izao fotoana zao mare député Ramboasalama ohatra any amin'ny fokotany Andefanambojanahary 3 asa sy 3 ans zany hoe aty ambadiky ny Tobo Ratsimandrava aty tena miasany miaraka amin'ny ekipany miaraka amin'ny vahoaka eo mihitsy manamarina an'le listra fa betsaka zany tsy tafiditra ary betsaka amin'ny fahadisoana fa zao le tao amin'ny fokotany nanao ny asany nandray antsoratra fa rehefa tonga any am'seny le izy de any daholo ny fokasy rehetrarehetra zay koa nge ny zavatra nisy tany Ambatomalaza no amarinina ny olom-pirenena mipetraka am'izany fokotany zany ary nanatrika an'izany ny filomarika Ravalomanana ary ny filom-pokotany misy no miteny raha misy olona folo tonga eto nenina am'ireo diso daholo akoatrany hoe misy tsy voasoratra ao anatin'ny listy mifidy de anton-javatra inona ary zany ny tokony tsy ahavoasoratra an'le olom-pirenena ao anatin'ny listy mifidy rehefa nanoratra azy ny seny nefa lay olona dia nandalo tsara tany amin'ny fokotany na nanisan'lay nandalovan'le mpanisa mpifidy de ao ny anarana fa misy ihany koa le mpanisa mpifidy tena tsy nandalo mihitsiny tany am'ireny tanany reny misy an'izany marobe eran'ny Madagasikara anton-javatra inona daholo consigne avy aizy zany ty zany tena efa tena zavatra efa tena alerte ty zay ny antsona azy tena efa généralisé ty any Marolambo nambaran'ny filomarika Ravalomanana tampika eo chef district anala chef fokotany grève ny amin'ny Marolambo ny fomba fanisorana chef fokotany zany nge tsy hoe tsy ho anamata fotsiny am'izao hoe takin'izay mitranga etsy amin'ny ouest Mananjara Antananarivo renivohitra fa nga de hoe te anala chef fokotany ny chef district de manala de mametraka hafa mbola tsy niova ny lalàna teto Madagasikara amin'ny alalan'ny fihetsoana fivoriam-bepokon'olona no anatanterahana fifidianana lehibe ny fokotany de eo ny fifidianana lehibe ny fokotany eo ny fifidianana ny lefiny zay ny endriko ny fifidianana takiny lalàny zany rehefa avy eo reny hoentina eny anivon'ny district dia district am'izay no manamarina akany fanendrena zany zay apetraky ny asam-panjakana aminy misy koa am'ilay hoe misy anarana proposena miaraka ao zay tao anatin'le fivoriam-bepokon'olona daholo zany de iny anaovan'ny district fanendrena ary zany ary mbola misy lalàna hoe firy volana ao arin'ny fifidianana be ny tanàna no anatanterahana fifidianana chef fokotany zay amin'ny alalan'ny fivoriam-bepokon'olona no nanaovana azy fa eto moa zany solosoloana daholo ny président fokotany rehetra
de mba taitra kosa le tsy am'le oestymananjara fa on'zay ny solonareo antson-javatra iny na ny anlonay zay nga nanao fahadisola fa tena misy fofopofona politika la endrika fanindrena ary nitranga amy maro lambo zany amy fanesorana sefoko tany zany da vitsivitsy da maromaro azo anesorana chef district zany manao ny interpellation seni ary azo afaka maka fanapahan-kevitra am'zany ny eo anivo ny filan-kevitry minisy efa tranganseho zany 2019 2020 tany a faritra nosy tamin'ny alalana chef de région sy ny sisa efa tranganseho ne zany e zany zavatra tiatsika risana ny amin'ny hoe mahafantatritsika ny drafin-javatra be da be miodina any ambadika any ny fanangonana kara-panondro atao inona daolo io fanangonana kara-panondro io any avaradrano any fanangonana kara-panondro tsy hitanono efa nipoirin'ny député Zérirandremolainy zany hoentina izy ireo kara-panondro reo satria mazava ho azy ny lalan'iny ny kara-panondro tompoko tsy tokony mementsika olona tsy misaraka amitsika zany ary tsy tokony any an-tanany hafa ny kara-panondro pirenena raha tsy anton-javatra hafa manokana zay mety hoe manao fitsidiana tranom-panjakana ianao amina raharam-panjakana ka misy fandaminana mitsofoka ao anatin'izany tranom-panjakana izany satria ianao anao raharam-panjakana de mety tazomina ny karatra ao fa mahazo ianao badge mba hahafahanao maka ny karatra ao iny rehefa aveo de miverina any aminao iny fa ny fitazomana karatra sy ny fizarana karatra de fandraisana tsoratra de entina mandehandeha any ambadika any na ho an'ny sécurité an'le olona tompony karatra ara tsy azo atao zany tena fadio zany aza mizara karatra ho an'ny olona rehetra tsika zay mandehandeha any ambadika any fa misy dola makota any ambadika any hatram'ty resaka jiro mora ty sandaina am'zany daholo ny vahoaka eny anivo ny fokotany ome ny karatra reo misoratanarana de mandeha le risika madinidinika ANR fa nga zao efa propagande anga zao fa mitenenonareo raha ohatra ka efa propagande zao fa zay ko mba hanao io nge le niteneniny KMF kinao io zavatra ataon'ny fitondram-panjakana amina fitokanana io sy etsika lanonam-panjakana io de fampelezakevitra melony fotoana ka aza mangalady fa alao tena mempie tongotra raha iombonana hoe eto ny fiangana de miara-miainga ity sary alefako ty tany voemara ty alefa mifaly eo le sary fa zao zavatra zao zany de ametrahantsika fanontaniana am'ilay ministry ny aty tany reto solo mavambaoka miaradia ny fitondrany reto manao etsika kalamanjany reto olona reto hitatsika am'sary io efa endrika propagande mihitsy ane zao hoe tsika moa tsy miditra am'le hoe manao système na gommage reto olo reto satria mety misy olona mandalo any de atahorany de mandeha koa izy mamafan'iny zany hoe aorina ny fandalovan'le olona izy a mandalo de ty mametraka fanontaniany tsika aiza le lalàna nambarany teo anivony ministèran'ny aty tany resaka réunion publique ensalle ny resahanareo tsy azo atao ho ianareo manao akalamanjany fa mirimbahoaka akalamanjany ity ane akalamanjany e fa nga le lalàna natao an'ny tim na natao amehezana ny filomarikaravalomanina rery fotsiny any na natao amelezana ny RMDM ohatra na ny vondrona panorama ny lalàna de natao an'ny rehetra ary ny lalàna iny fanambarana moa iny zany fa nisy fanazavana zay taoriana ny fitabatabana nataon'ny masovoy misy avaly teto Madagasikara de nitondra fanazavana ministèran'ny intérieur sy ny décentralisation hoe inona natao réunion publique inona natao hoe manifestation sur la voie publique inona natao hoe andraikitry ny parlementaire sy ny resaka be ny tanàna sy ireo ratsana samy hafa rehefa voakapoko ny communauté de nitondra fanazavana telo pejy teo niveau ministère ny atany mazava ho azy ny fitondram-panjakana iny feo iny zany de apetratsika ny fanontaniana fa manino reto olo reto ny afaka mamory akalamanjana tany ampanefena voemary io fa nga misy lalàna hoe ho an'ny IRD azo atao nambaranareo tam'zany de hoe ny exécutif manao ny asany
satria mbola ao anatin'ny asany tsy mampanininy zany aleo izy anao fa mahagaga ihany mahagaga ihany nga exécutif reto ity zao misy ramato député avy any feny rivest io misy député tsy avany am'le faritra Dego tsy avany Vohemara raha iteny zao retolo reto anao tatra de ozinareo hoe diso zany zavatra soratanareo satria ianareo tao anatin'lay exécutif de miteny hoe ao anatin'le circonscription naalany azy any le député ny afaka manao tatitra raha ohatra zany retolo reto miteny an'izay fa tsy zay aloha zany zavatra resahana fa hoe mandalo fotsiny ihany fa inona moa ny tetika mikosoka migome an'lay passage nylay teo aloha satria retolo reto efa matahotra de mampiasa solombavam-bahoaka de manitsaka lalàna akalamanjany iny toeran'iny fa tsy ansalina iny misy antoko politika nangataka tamin'ny fandriana fa tsy afaka manao koa nyrarana hoe tsy azonareo atao io fa maninona no malalaky retolo reto manao hevitra fa maninona ny hafa tsy azo atao zany de tena hoe fanolanana lalàna tsotro zao fandikan-dalàna le lalàna sy le fanapahan-kevitra nambarany teo anivon'ny ministère ny intérieur sy ny décentralisation ny ainga tamin'ny ordonnance 62 andrarana ny réunion publique tsy anaovana kalamanjana ohatrany hoe ampiarina ho an'ny hafa le izy satria problème le ty somary karavaly manana fa ity afaka manao ny RD io hitantsika tany ampanefena Vohemara io mangataka an'le ministère ny atantsika iny lalàna iny ve natao amezana ho an'ny tim fotsiny ihany sy ny filomary karavaly manana sa nampiarina ho an'ny rehetrarehetra satria raha ny soratra voasoratra tao de hoe eny na de atoko miaraka amin'ny fitondrana azy hoy ianareo tao anatin'le soratra tamin'iny fanambarana navoaka ny ministère ny atany sy ny fitsinjaram-pahefana iny ka aza vao tsory le izy rehefa matahotra nareo ka anosy anareo fa aza olana le lalàna azo mena tombony reto député reto mijoro le ministre efa natsony filomary karavaly manana tokely mahay zany asanao ianao ahoany re chef district manala chef fokotany be tabe reny ny tokony ataonao tahaky mitranga ny marilambo esta mananjary tahaky mazo any namana marobe any morondava any amin'ny faritra rehetrarehetra any tsy afaka misoratra any anariny satria manao ny ataony ny chef fokotany chef district no manana zo ibaiky ny chef fokotany ka zany tokony anjaran'ny akasakana ny antoko politika sy ny lehibe ny antoko kanefa manome tombony ho an'lay antoko sy lay solomavamboaka sy lay olona ao anatin'ny fitondram-panjakana eo zao de tsy tahotra tsenatra any efaondray amin'ny sabotsy anao an'le pipeline atram'izay tsy nietsika tsy navita inny fa zao ity aloha zany tsy ho vita io tsy possible amin'ny fahataperany mandany ramsekely hoe vita le pipeline any efao io fa zao au moins aloha mba hanaovana oeraoera le izy isaritana amin'ny vahoaka any atsimo de mba mipetraka eo le vato fototra de iny le fandanimbola mpanjakana be tsy hitanonona efa mivoaka sahirana araky ny teny ny KMF kono hoe tena tsy milainareo e manaonao foana ary tena hita mihitsy hoe tena matahotra profon'ireny tahotra reo reny nge am'izay zavatra atao rehetrarehetra efa miadinareo eo ty ampisehoan'le l'occurrence eo ty ampisehoan'le zay ny tena mahavita satria zay koa mpanohana de miadinareo tahaky nyreny fahafambaraka tena mboribory tamin'ny fahadimy reny zany ny zava-misy eto amintsika eto mba tsy tenenako hoe zany ny malaza fa zany ny zava-misy eto amintsika eto ka mila mampamailo atsika amin'ny fihetsika reto fitondra fanjakana reto mazava ny teny député Mamra Bendrina teto sady vonontsika najany lalàna fa zao koa tsika tsy zaba tsika tsy dupe mahafantatra tsara tsika miinterpele tsika io fa tsy maintsy anina fanapahan-kevitra mifandraika am'izany zavatra rehetrarehetra ambaratsika zany isika rehefa tonga ny fotoana zay afahana am'resaka azy fa io etsika rehetra ataon'ny antoko tiako Madagasikara io fakana ny vaovao rehetra any amintsika io ho ampiasaina io tsy hoela fa tena mijorotsika tena makatsika am'izay hoe andraikitry ny olo-pirenena izay fa tena hay ty io ray manonja ary fanavotam-pireneny ty dikan'izany tsy mahazo mitamatamitsika alefasy ny vaovao apary tao reny zavatra maro be nalefa nareo taty aminay reny de efa ny ezahanay ny asana reny
mba ho fantatry ny rehetra ao anatin'zay hoe tokony fanapaha-kevitra raisin'zay député membre be indrina netiko any le fanazavany indrindrindra momba nre famorimon'olona kalamanjana reny satria ohatra misy endrika fiangarana l izy misy afaka manao samy solom-bavamboaka zao ianareo député membre be indrina ianareo solom-bavamboaka isika tsy olombavamboaka ianareo solom-bavamboaka tima tsika moa niaraka teria manjaka andrina voasakana tahaka ny tany ito sy tsy afaka niditra amin'ny toerana zay ny fefy afaka nivoaka fa tsy afaka niditra nefa misy solom-bavamboaka toetra milalalala be mandeha naizanaiza tsy any am'le distrika nahalany azy afaka mamory olona kalamanjana hafahafa be le lalàna député membre be indrina ka mipoitra ange zao faniry ny zavatra efa nahitsika raha vao nivoaky ny fanambaran'ny ministry ny ato tany tamin'ny faran'ny volana mars iny de zany rehetrarehetra zany a no nytany saitsika teto sy tam'izay fionana rehetra nandehany hoe misy fanahina irona makany am'izay fiangarana zay ataoko anaty farango sosony na de efa araka voalazana faniry teo raha lazaina fa ho an'ny firehana rehetra ary tokony ho zany satria gouvernementa no mamoaka n'lay fepetra de mipoitra mitranga zao ny zavatra efa nahitsika fito volana alohan'ny fifidianantsika zao averiko fa mivoaka zany lay paikady io lay paikady apetraky ny fitondram-panjakana apetraky ny gouvernementa anomezana tombony manokana raha politika ho an'ny mpitondra fanjakana am'izao fotoana zao paikady napetraky iny efa fantatra ngehatra am'izay faniry efa firy-taona zay tsika rehefa manao zavatra de voarara foana fa fanamafisana ny fandrarana tsika iny tamin'ny fa raiky am'y telopolo mars iny a fa indrindraindrindra paikady napetraka anomezana lalana malalaka ho an'ny pomba ny fitondram-panjakana rehefa miteny hoe pomba de eo zany ny antoko ny filohan'ny repoblika eo reo antoko izay manohana ny fitondram-panjakana sy ny filohan'ny repoblika eo reo olom-boafidy izay malany tamin'ny anaran'ireo antoko manohana ny fitondram-panjakana ireo sy na tsy lany tam'ireo aza fa maneho fanohanana koa ny fitondram-panjakana am'izao fotoana zao de le paikady zany manana endrika fampifangarona misy tika matona voaka iny a tamin'ny faran'ny volana marsa de aveo mezakazaka be am'izay ty tourné fiteteza-paritra izay manana n'lay endrika fampifangarona ny raharaha-panjakana sy ny raharahana toko ty na tiatsika na tsy tiatsika ndresaka nisy fotoana nisy adihevitra nataoko tamin'ny hainao manjery anankiray zay de nyresaka an'io resaka loko politika izay ampiasaina andokoana ino ty izy infrastructure tranom-panjakana isan-karazany na ny taloha tranom-panjakana efa nisy taloha na ny tranom-panjakana zay vaovao taty oriny zay lokoina amin'ny lokon'ny antoko politika ny mpitondra fanjakana am'izao fotoana zao ary raha tsarotsika de efa nanandrana mihitsy anye ny fitondram-panjakana saika amoaka lalany nisy proposition de loi nandehandeha tany roa taona lasy zay saika hanome endrika ara-dalàna ny reny fampandokoana fampiasana ny lokon'ny antoko politika mitondra am'izao fotoana zao reny a eo am' resaka raharaha-panjakana ka zay le veriko le teo hoe fampifangarona ny raharaha-panjakana sy ny rarahana toko satria ny maso mijery na masoniza mijery n'ireny sary mivoaka reny rarahana toko no hita am'ireny tsy azo elany zany ary zay ny tanjony zareo zay ny tanjon'ny fitondram-panjakana manao an'ireny organisation an'ireny raha ataotsika hoe fitokanana zava-bita ireny de zany hoe afangaro zany ny fitondram-panjakana no manao ny fikarakarana na ny organisation ny olonany fitondram-panjakana rehetra no atao betsaka manatrika an'le izy ary ny loko sy ny atao hoe mpikatroka amin'ny antoko ny fitondram-panjakana no manotrona sy manome an'le endrika tiana ho tafita makany am'y vahoaka mandritra n'ireny fotoana na cérémonie officielle izay atao reny fomba fanao hoe fatry ny ely zany fomba ratsy
efa tany amin'ny 3 taona lasa 4 taona lasa ny efa nydénonceny zany zavatra zany. Ary raha ohatra ny fitondram-panjakana taty aoriana nametraka ny sata maro isan-karazany amin'ny fanaovana politika eto Madagasikara, anisan'izany sata mpanohitra be de be ny tao anelanelany tao, de zao zany nivoaky ny fepetra tamin'ny farany volana marsa lasa teo iny. De raha raisina amin'ny fomba tsotra, amin'ny endrika tsotra, de hoe mba te hiala amin'ireny fomba tranainy ratsy reny ve zany ilay fitondram-panjakana. Nefa inona no mitranga herinandro aty aoriana, mbola pira lavitra, mbola ratsy lavitra ny fomba anaovany azy noho ny tamin'ireny tany amin'ny 4 taona lasa reny. Ary tsika raha fiainana am'izao zava-misy iainana am'izao de mampatsiaro tanteraka an'ireny zava-nisy tany amin'ny 4 taona lasa ireny. De izay no mahatonga atsika hoe rehefa tena dinihana le zava-misy de vao mainka fanamafisana ny fampiarana amin'ny fanaovana politika, ny fanomezana tombon-dahiny ny amin'ny antoko ny fitondrana sy manohana ny fitondrana am'izao vanim-potoana préélectoral izao. Ny fehany de tsotra fotsiny, reny le ataontsika hoe efa endrika pré-campagne, fa ilay fanambarana na ilay fepetra napetraky ny ministeran'ny atitany na tsindriko kokoa hoe ilay ministry ny atitany, satria izy ny tena nanao soniana iny, na inona endrika ny voan'le izy, iny fanambarana iny de mampanara-dalàna an'izao zavatra misy sy fiangarana mitranga eo amin'ny fiainam-pirenena zao. Isika raha miresaka an'izany tsy sanatria hoe mieritreritra ny hoe hitady hoe anao toy ny ataon'ireo mpitondra fanjakana reo, fa ny ilayntsika de fampanajana ny lalàna. Ireo no mila manao ny fandaharana asany, manao ny inona moa zany, ny fanatanterahany programmany rehetra araka ny voalazany lalàna sy ny fepetra rehetra apetraka ny gouvernement. Fa isika tsy isika no andeha hitomany handeha hanatanteraka an'ireny zavatra ireny. De hoy isika hoe zay mihitsy le izy, zay mihitsy satria voaporofo le resaka teo fa natao anatin'ny vanim-potoana mialoha ny fifidianana tanteraka tsika. Ndresahana ihany koa ny amin'ny hoe fampifangaroana hoy teo, endrika no mifangaro, fikarakarana no mifangaro, fa mazava ho azy fa vokatr'izay ny fandaniana mifangaro. Fandaniana mifangaro satria na tiatsika na tsy tiatsika de ny fanjakana no miantoka ny lany hatramin'ny raimbilanja hoy am'ireny zavatra atao reny. Dia rehefa ny fanjakana no miantoka ny lany am'ireny, volam-panjakana, iza moa no mampiditra ny vola ao anatin'ny kitapo-bolam-panjakana amin'ny akapobe, isika olom-pirenena, nietra laina amintsika, nietra laina amin'ny asa fiariana ataontsika sy ny zavatra maro isan-karazany. Zany hoe isika rehetra tsy akanavaka, tsy avahana loko politika, tsy avahana firehana isan-karazany, no lasa miantoka ny lany sy ny fandaniana ary ny fikarakarana nireny fiaonam-be zay mifangaro oroara politika manome tombon-dahany ny mpitondra fanjakana ireny. Zay ny zava-misy. Ary ny tena olana faniry de lasa mety misy toromarika midina any mino an'izany fa hatrany amin'ny faritra any ambany any lasa zaraina any, lasa tsinjaraina any moa zany ilay fepetra. Satria eto de milaza fa maly na ray vaovao avy any amin'ny commune any andrefana any amin'ny district any Ambohidratrimo any, fa rehefa nanatanteraka ny fiaonam-beny ny comtim na ny atokotiko Madagasikara ao amin'ny commune Mahitsy, fiaonam-beny zay fanao fiaonana ara-potoana zany nanatanterahana ny fanavaozana ny comtim tao Mahitsy tao aoriana zay, de nandray fepetra koa ny fiadidina ny tanàna Mahitsy hoe nandray fepetra hoe tsy azo anaovana famorina sy famorim-bahoaka sy fivoriana antoko intsony na famorina fotsiny ary na tsy resaka politika aza ao amin'ny farim-piadidin'ny commune Mahitsy. De mipetraka amin'ny fanontaniana hoe fa iza loatra moa io mpiadidin'ny commune Mahitsy io no miseho azy hametra ho ambonin'ny lalàna
lalàna nge mametraka ny fomba fiasan'ny antoko politika lalàna ny mametraka ny adidin'ny antoko politika ary lalàna ny mametraka ny rafitry ny fametrahana ny rafitry ny antoko politika fa iza loatra zao be ny tanàna ny mahitsy eo zao no ipetraka ho ambonin' zany lalàna zany ka ametraka n'zany fepetra manokana izany ary eto zay de miteny fa raha misy azo mifakapanay koa ny any amin'ny farim-piadidiana sasany hanao an'izany de ao fa ifampijery eo tsika ao fa ifandrivotra eny an-tanàna eny tsika fa rehefa apetraka ny lalàna de natao an'ny rehetra rehefa napetraka ny lalàna de natao hitovian'ny rehetra tsy misy ny tombo sy ny ala fa tsy hoe rehefa ny antoko tiako Madagasikara na ny fanoerana no manao ny andraikiny sy ny adidiny eo amin'ny fampiainana ny lafiny ara-politika amin'ny firenena eo amin'ny fiomanana ho am'izany fiatrehana fifidianana zany samy afaka manao pré-campagne nge amin'ny fombany sy amin'ny fahafahamana tanteraka an'izany fa rehefa ianareo pomba ny fanjakana rehefa ianareo ao anivon'ny fitondram-panjakana mihitsy ve no maneho an'izay ataoko hoe fampiangarana na tsy fampitoviana lenta impisehatra ara-politika zay de tsy maninona de eto ao de mampiomana ireo farim-piadidiana any isika ny an-tanàna rehetrarehetra any atao farany sady voalohany zay heno zay tranga henonay avy any amin'ny commune mahitsy zay fa raha tsy zany de osahirana ao an-tanàna ao tsika fa nira zafy mandratany afatra lehibe avy amin'ny député mamy zay voafidy ao amin'ny district Nambohidratrimo fa zahay teteny amitsika zany ho atsika any Ambohimanarina zany de boribory tamy fahenina Ambohimanarina de ataovy ny ezaka rehetrarehetra hanamarinana ny anarantsika ao anatin'ny lisym-pifidianana efa nanomboka tamin'ny omaly ny Fokotim zay eo ambany fitarihan'ny député Totso Andriamampandroko moa zany zay solombaboaka miandraikitra ny fitantanana ny antokotiko Madagasikara ao anatin'ny district na boribory tamy fahenina fokotany enina ny vita nandeha nanamarina zava-misy de betsaka zany ny mpikatroka ny antokotiko Madagasikara sy tafiditra ao anatin'izay de manohy zay fanoratan'izay fa faharoa zany betsaka ny anomalie amin'ny fahaditson'ny anarana sy mombamomba victime manjany zao ny député Totso Andriamampandry satria ny député Totso Andriamampandry dia nyloatrany mihitsy ny diso tanteraka zany tsy azo atao tena mifandioso zany satria mety misy Totso Andriamampandry maromaro any fa zay le coordonnées sy le données momba an'le olona zay tsy tokony hitovy zay ary tsy tokony isy fahaditsony zay hatramin'ny numéro anakaram-panondro jerevitsika tsara fa misy koa le hoe numéro de série amarino tsara zay ary ty misy zavatra manahirana misy olombava-mbaoka IRD eto Antananarivo renivohitra tamy ty herinandro ty namory sefokotany rehefa namory sefokotany de hoe tsy maintsy atao IRD TGV daholy ny mpikambana ao anatin'ny birao-pandatsaham-bato fa nga efa mandeha fivoriana fametrahana mpikambana ao anatin'ny birao-fandatsaham-bato fivorim-bem-pokon'olona ne mametraka an'izany fa zay le izy hoa matahotra reto olo reto de fa riskana corruption électorale zany riskana fraude électorale zany aizany seni manoloana n'zany zavatra resahantsika zany aizany seni aizany ny ACC am'izao alerte zao zao ny zavatra hitatsika eto Analamanga ampiakaritsika koa ny vaovao avy amin'ny Manjakandriana avy any Anjorobe Akazobe Andramasina Mandamimamy zay io sy ny any faritra rehetrarehetra any fa tena angalatry reto olo reto ary tsy vitan'izay atompony mihitsiny am'izay tena tetikadiny rehetrarehetra ny verenany eo amin'ny fanjakana zay ny ao an-tsainy reto olo reto fa efa fatany fa efa miodina aminy na melamosina aminy le vahoaka malagasy fatany ane zany zay mahatonga an'ireo olo reo tsy mandry andro tsy mandry alina enjehan'ny eritreriny voamalitsika no resaka teto aleo lavitra enjehan'ny omby masika toy zay enjehan'ny eritreritra de enjehan'ny eritreriny reo olo reo zay koa mahatonga an'ireo de ho any efa hoe manambomboatra lalana kely etsery hoe enjehan'ny eritrerina satria tsy nahavita nandritry ny efa taona betsaka le zavatra tsy vitan'ireo olo reo hoe ary zay ny teneko tsy ny zava-bita ihany ny tsarana ny fitondram-panjakana fa ny zavatra tsy vita ihany ko betsaka ny zavatra tsy vitanareo
sy ny fanapotehana nataonareo ka raha androany nareo no ilaza fa miasa le fitondram-panjakana de nofo zany sarinady ivelany fotsiny io makety aseho ety ivelana mba hanababona ny vahoaka ho ampiasaina amin'ny vanim-potoana mpividianana fa hoe ny asa le mpitondra fanjakana fa mifanohatra am'izay ara ny zavatra ataonareo ka etotsika hoy a mametraka famialona ao anatin'izao a fandaratsika zao amarana azy ny député membre rabe indrindra satria iresaka kely tontolo ara-teokarena irina rabe mananjara rehefa aveo mety misy ny afatrafatra va any amy député membre rabe indrindra mbola hidina any amitsika any amy commune ihany koa ny solombavambahoaka miaraka amin'ny fandaminany distim satria commune moa enina amby roapolo raha tsy diso député membre rabe indrindra ao anatin'ny district an'Ambohidratrimo dia efatra amby roapolo fa midadasika le Ambohidratrimo a misy tonga le akaikinany zoro be ambadika akazo be ny rehetrarehetra any fa ho avy any a ny député membre rabe indrindra sy ny fandaminany distim amarana azy ara député membre rabe indrindra alohan'ny idirandrina raha antsika mahita fa efa tena miroso makany amin'ny fametrahana fanavaozana ny rafitra amin'ny isan'ambaratongotsika zay araky ny sata amin'ny feny antoko sy ny toromarika voaray tamin'ny fotoanany fanaovana ny kongresy tamin'izany fotoana zany satria efa miomana amin'ny fiatrehana ny kongresy nasionaly sika sy miomana amin'ny fiatrehana ny ilay tena fifidianana raha ny aneo anivon'ny district an'Ambohidratrimo commune sivy eo raha tsy diso azy zay nefa nahavitanan'zay fanavaozana ny birao zay raha amin'ny efatra amby roapolo zany mbola misy 5 mbola tsy vita raha tsy misy ny sampona mandeha tsikelikely amin'ny herinandro zao mikasa hidina any amin'ny commune Ambohipiaonana sy ireny tapany avaratra ireny aloha vitaina le ataontsika hoe zone 4 de aorian'izay mikisaka mifaritra andrefana iny tsika ny tanjotsika fitaitsika ny fanavaozana le fanavaozana tsy midika hoe fandravana eo mantsy le tsy mampitovy hevitra fa le fanavaozana ny rafitry ny antoko dia manome akoatry ny fanarahana ny lalàna sy ny sata amin'ny feny antoko dia tafiditra ao anatin'ny redynamisation na ilay fanomezana aina vao ny antoko any fotony ka ireny fiaonana ataotsika an'ireny ao an'ny commune sasany moa efa fiaonana efa toy izay natao teo aloha ho an'ny commune hafa indrindra tsika vanim-potoana azo lazaina hoe mbola tapany voalohany amin'ny taona zao vao miaona amin'ny taona 13 de azontsika raisina ihany koa hoe sady fifanaovana tatitra ny atao hoe solombavambahoaka manao tatitra nge tsy ny solombavambahoaka manao tatitra makany amin'ny vahoaka ihany fa manao tatitra miakatra makaty amin'ny fitondram-panjakana ihany koa fa efanam-panatanteraka zany hoe am'ireny fotoany reny no andraisan'ny solombavambahoaka ny afatra avy any amin'ny vahoaka oentina taterina makaty amin'ny fahefana-panatanteraka ka zay no ampiomanana atsika misy ny rafitry ny antoko izay aperinasa tanteraka eo anivon'ny distrika sy ny commune tsirairay avy ary aoka ifandray amin'izy ireo tsika amin'ny filohan'ny distim zany aoka ifandray am'ireo tsika amin'ny fanomanana izay tournée atao sy fitsidiana tokony atao rehetra any amin'ny commune tsirairay avy zay ngamba faniry no afatra fanamafisana ihany zay raha ny tena marina satria fa mandeha io asy io fanamafisana ihany zay fa ny tanjotsika de zao vita ny congrès nasionaly tonga de tena miatrika ny fifidianan'ireo ekipa isan'ambaratonga an'ireo fa tsy laha ny andro ifampitady eo vao ametraka izy nanao inona intsony rehefa avy eo eny ary zay le hoe fahaiza-mandamy manentina miady sady fampanjakana sy fampanajana ihany koa ny toromarika eo anivon'ny rafitry ny antoko izay miditra ny fotony de soratsika député Mamira Bendrina maefa be ny distim matarian'ny William Razafinatsira ihany koa tena tsy akipetraka mihitsy ao amin'izany district an'Ambohidratrimo izany de sorana izy any Tanora Tima moa zany eo Tanalamanga amin'ny herinandro ambony oro zalahy ho avy eo ry solo fandrena tenaina avany Manjakandria
na riery ranjalahy etsy Ambohidratrimo sady manana andraikitra ihany ko ianivona fitantanana ny commune ho Antima ny Faniry Rakotosan boribory tamin'ny fahatelo marobe fa ho avy zareo amin'ny herinandro satria miasa mafy koa ny jeune team Analamanga de misaotra député. Diniko kely fotsiny angamba am'le ezaka atao anatin'ny andro vitsivitsy ity le manenjika le 20 andro io zany tena maika zao androany efa perinasa ny comité mitalata maty mitety ny bureau-pokotany ihany de toy izany koa ny amin'ny comité Ambohidratrimo sy Alosiala fa ny comité hafa rehetra efa apetraky ny Brown Distim zany ny toromarika ny amin'ny fidinana amin'ireny bureau-pokotany tsirairay avy reny 723 nisan'ny fokotantsika distrikana Ambohidratrimo mazana ihany ny iatrehana fitetezana andreo mba tsy tenenako hoe ary fanalavitra be araka nyvoalaza ny Faniry teo misy mifandraiky amina tanety be anaty volo any amin'ny distrikana Anjozoro be mifarany avaratra mifarany andrefana midonany amin'izany commune miantso ny amin'ny distrikana Kazo be zany farany atsimo fampikasoka amin'ny commune Alakamisy ny Fenoarivo sy Fenoarivo iny de eritreretintsika amin'izany ny elanela tany fa miezaka tsika satria tanjotsika de zao tsy very ny zon'ny olom-pirenena amin'ity fifidianana iray mitoraka ity misaotra tompoko. Mavelo be vata rola hoy zay avy tanena be zay satria tena miasa gn'eo atsika le tompon'andraikitra rehetra tsakopetraka mbola mitoy zany zao any mbo manariny iny zao araky ny vaovao voaraiky de hoe tena eo am-pandaminana n'le fidinina fa efa mitety fokotany marobe fa navita enina zany zao mandeha any amina fokotany maro samihafa ny etsy boribory tamin'ny faefatra zay efa niteneniko zay any anaty terrain mihitsy ny député Ramboasalama ny distim miaraka ny jeune team am'zao tsika miteny zao efa niteneniko teo 3 ans 3 zao de mbola mitoy ny fandehanany zareo zany tsy akopetraka misy ty raharaha ty zay nahazona ny vaovao aloha zay tateriko zay fa miasa daholo na boribory tamin'ny fahatelo aza de misy an'izay boribory tamin'ny faharoa mbola mihodina andro député Rastany miaraka amin'ny Lilira Farala mbola manao an'izay ezaka rehetrarehetra izay ny aty amin'ny Atsimorano misy any député Alain Ratsimbazaha fotateritsika le izy amin'ny manaraka satria efa any anatin'le fiodinana zareo zany fa hoentitsika daholo aiza le fokotany sy commune zany satria midadasika raha teo koa Atsimorano irina tsy hoe ndresaka lisy mpifidianana antsika tontolo ara-politika de verivery ny tontolo ara-toekarena fa aty koa nge misy tena edivany zareo mafy anatin'le tontolo ara-toekarena ty de le sehatry le lavany io mahatonga an zareo mandeha mivezivezy any ninona moa zany any amin'ny faritra avaratra iny Rina Rabe Mananjara fa alolo Rina iteny kely amin'ny kely karazany ohatriny misy patiny kely fotsiny fa amin'ny herinandro tsika tena resaka fa ity resaka vany ity manko fantatra fa zany no fiainany vahoaka Analanjorofo Diana Sava Sofia any tonga hatrany Anosy ihany koa atsimo atsinanana ihany koa mpanao lavany ka zao misaviritaka le fanjakana satria any am'le tena resaka raha-mpividianana tongotra sy le lavanila mikorotana no problemany de tenen'ny RFI misy le vaovao tamin'ny maraina Rina ndao ara aloha ka zay mihitsy le izy etsika mamaraparana ny fandalina miara-manonja MBS Radio Mada de aleo aloha mba sina resaka kely tsy mpiteny aloha satria amin'ny herinandro izy tia mbola ho resantsika misimisy marina hoe somary mibahatoerana ny resaka lisy mpifidianana iny koa raha-pirenena mafana iny tsy maintsy resahana fa ahoana mihitsy ary ty resaka lavanilany ty zay le fanontaniana le fanamarena aloha de hoe tsy Madagasikara rery tompoko no mamokatra vanille zany eo amin'ny tsena iraisam-pirenena fa misy ny vanille avy aty Madagasikara misy ny vanille avy any Komoro etsy akaikitsy misy ny vanille avy any Indonezia samy mamokatra vanille daholo zany firenena zany fa any amin'ny firenen-kafa mamokatra vanille tompoko tsy mba andrenesana hoe misaviritaka io filière vanille io tsy mba mahainao an'izany ianao atsy Komoro be de be malagasy ao afaka manamarina an'izany tsy mba mahainao an'izany gidragiza sy korotana zany ianao any Indonezia zay mamokatra vanille ihany koa fa maninona ny eto Madagasikara no misy an'izay fisavoritahana zay
indrindra am'izao fotoana zao tany aloha tany raha ny teto Madagasikara ane tsy mba nandrenesana any zany e marina hoe misy ny adihevitra eny etsefatsefana eny fa tsy tonga am'izao fisavoritahana manara-penitra izao ny tontolo ny vanila raha ny eto Madagasikara. Efa mba nisinisy fotoana lavalava ihany zay nanaovana gazety zay a fa hoe nanaraka ny tontolon'ny vanila fa tsy mbola nisy ohatran'izao mihitsy. De zay ve le tonga amin'ireny mbola tsy nitranga tao anatin'ny 80 taona no mitranga am'izao 3 sy 4 zao. Misy antony ao, tsy tonga ho azy io, fa misy antony mahatonga n'ity fisavoritahana eo amin'ny tontolon'ny vanilany ity. De tsotra le izy ahafantarana an'izany hoe inona ny antony. De mila enona ny feo an'ireo mpamboly na ny tatsa be de be moa mpisehatra amin'io vanila io be de be mpisehatra amin'io fa ny voalohany indrindra aloha de ny tatsa. Efa mihoatra ny enin'alina ny tatsa mamboly vanila ary ny fikirakirana vanila tsy moramora sao de averin'ny sasany ohatra ny mamboly mangazo ary izy ity hoe atsatika eo de izay de vita. Tsia, tena mila fifehezana, mila fahamatorana, tena mila resaka professionnalisme ny fambolena ny vanila io. Zay le izy ho an'izay mpikirakirana mahay an'izany. De zay le fanamarena hoe fa maninona nohatran'izany le tontolon'ny vanila eto Madagasikara amin'izao fitondrany Andry Rajoelina zao no ahitana an'ity fisavoritahany ity. De hoy isika hoe any amin'ny mpamboly ianao no tokony no mihaino aloha raha hitrandraka ahafantatra ny tena marina fa alao tsorina. Maly zao nisy an'ilay fivoriam-be Assemblée Générale tany amin'ny faritra avaratry ny nosy tany amindreo tatsa zany. Le tena tatsa, tena mpamboly an'ity vanilany ity. De niona tao, ny teny, nenona daholo amin'ny feo rehetrarehetra, inona nieny tao izy ianao? Nieny tao de zao, lasa tsy mahita tompontsoa amin'ilay fambolena vanila ny tatsa. Satria ozy ry zareo no niteny an'izany satria idirana politika ilay filera vanila. Ny tontolo politika tsy tokony hiditra amin'ny filera vanila mihitsy fa zany hoe vanila zany eny resaka toe-karena, resaka varotra, resaka lalan'ny tolotra sy ny tinady, ohatran'ny varotra rehetrarehetra e. Ohatran'ireny hoe voly fanondrana rehetrarehetra, ohatran'ny hoe kafe, jirofo, sisa. Fa le vanila mantsy io tena ahafantaran'izao tontolo zao any Madagasikara io. Ary eo amin'ny sehatra raisam-pirenena le izy rehefa tena hoe mety tsara de tena mampidi-bola. Le hoe vola miditra iny tsy hoe miditra am'izao fotsiny hoe migorodana fotsiny am'izao, fa ny vola miditra dia mila mahazo tompontsoa am'izany ny tatsa mpamboly. Tsy mbola miresaka nreto hoe export hoe mpanondrana, hoe exportateur hoe mpanondrana makany ivelany any zany. Any zany mbola samy mitady ny tompontsoany daholy. De zay no nitenen'ny tatsa hoe idiran'ny politika le izy de lasa misavoritaka ambony ambany. Fa maninona le izy no idiran'ny politika? De izay le atao hoe lalao maloto ao anatin'le izy. Tokony hoe tontolon'ny varotra madio fotsiny no ampiarina sy arahany rehetra manaiky ao anatin'ilay tontolon'ny vanila. Fa lasa misy an'izao ka de zao le izy misavoritaka. Matony hoe Roalaratsiraka mitabataba misy antony eo e. Fa tonga de raisiny sasany Roalaratsiraka efa zao reny tsy izy tsony reny tsisy. Ianao ve de tena sahitany hoe tsy mahafantatra ny tontolon'ny vanila ny olona ohatran'ireny. Sarotra be ny ino an'izany. Fa ndao ara tsy henona ny tenin'ny Roalaratsiraka ohatra raha zay no raisitsika ohatra. Fa mba henoy raha ny tenin'le tatsa ary. Mba henoy ny tenin'le tatsa tamin'ny maraina. Misy an'le hoe vaovao ny Afrika tao amin'ny Radio France Internationale tao, tena moa mpanaraka an'io. De nisy vaovao, nisy sujet vitsivitsy zany nresahana tao. Ny voalohany aloha de le famonoana ny Soudan. Jeneraly anankiroa samy manana ny ekipany, samy manambasy, samy manana fitaovana no
tile general rety mitarika ny ekipany tile general rety mitarika ny ekipany de miteraka faty olona mitsitsitra mifatin'olona ho akartom am'izao fotoana zao any Soudan de lasa fantokany ny sain'ny mpanara vaovao maneran-tany zay aloha le sujet voalohany zany resahana tao fa rehefa nandeha le vaovaon'ny Afrika de voaresaka ity le fionany Tatsa tany faritra varatry ny nosy ity zany eo amin'ny famolenany vanille voaresaka io de gaga be ny tena taitra mihitsy hoe oay hay ve zany le vaovao amin'ny vanille ity efa tonga eo misehatra mifampalalam-baovao iraisam-pirenena fa zao de averan'ny sasany hoe rahatsika samy malagasy ty tsy izany io ary le vanille nampalaza amin'ny Madagasikara am'izao fotoana zao de lasa manahirana no miresaka azy efa tsy voalohany tsony sika eo am'izay tontolon'ny famokarana vanille sy mifanondranana vanille an'izay zay le izy de landeha ny fanadiadiana nataony mpanao gazety be de be koa no mpanao gazety malagasy zany nanaraka an'io io lay fampionana fionana assemblée générale ny Tatsa io tao amin'ny RFI moa zany de nisy olo tena neto no nanao ny tatim-baovao Sara Teto de nazavainy tsara tao mihitsy hoe tsy mahita mangirana am'ty le vanille nyty tsony anie ny Tatsa am'izao fotoana zao hoe mikirakiranaio ny mpamboly fa ohatrany hoe miasa talata fotsiny miasa jambarafozana fotsiny ohatrany hoe miasa maina fotsiny fa tsy mahita mangirana de mivoaka le fitenenana hoe lisy farafahambaniny mba tsy tenenana an'le hoe fara le fitenin'ny tanora tsy mendrika an'izany ny micro eto fa hoe farafahambaniny tokony 75 000 ariary ny vanille verte zany ary efa tena hoe efa tena tsy tokony zany fa hoe zay moa zany no nresahana fa tokony ambony lavitra anoho izany ary tany aloha tany any ambony lavitra anoho izany fa tsy samy miaro ny tompontsoany ny atao hoe ratsa mangaika misehatra am'le vanille akoatran'ny tantsa mietrehitra mantsy ny sasany hoe reo Tatsa reo anie de mijanona eo fotsiny fa itsika ty am'le tena mpikirakira ty ny tena mahazo ny tompontsoa ary izy misy idiran'ny resaka politika any tany io ny Tatsa any tsy zay mamorona an'izany fa zay foana no fehoeny hoe idiran'ny politika ilay tontolon'ny vanille zany tsy tokony ho zay anefa no fipetraka le izy dika an'izany maninona misavoritaka ny tontolon'ny vanille misavoritaka le izy noho ny fitiavatena noho ny tsy fitsonjovana ny hafa noho ny fifaninanana tsy mitombona araka ny mahafifaninanana azy fa misy mahazo tombony miohatra amin'ny hafa de lasa tsy faly ny hafa io ny ohatra ny ankizy ao an-trano ihany samy ankizy ao an-trano zao ko nahoany anina ny mahazo azao nahoany anina no ohatrany hoe lasa misy fiangarana zany le izy ka tsy tokony isy an'izany ty raharaha ty fandehany de ohatra ny varotra rehetrarehetra lalàna ny varotra de nisy fotoana teo alohaloha teo zany ny teny fanjakana hoe tena ovany io resaka lavanily io tena atao malalaka am'izay fa ngay ianao raha hiteny hoe malalaka de tonga de iva io libéralisation fa zany libéralisation zany anie misy dikany be dehibe ne zany re olole so de tsy fantatry ny sasany ary fa ny libéralisation tena teny teknika hoe fanalalahana rehefa tsy voafe koa io de miteraka zava-dosa misy anie zany antsona hoe libéralisation sauvage ho atsika zay mahay tontolon'ny toe-karena misy ny atao hoe libéralisation sauvage ka raha zany ve ohatra no mitranga de mananteny isika fa ahita mangirana ny Tatsa fa matory reo Tatsa reo zany menomenona de misy zavatra mila tena amboarina hatrany amin'ny fotony ao de inona zany ny fanapaha-kevitra tokony ho raisina manoloana an'izay esory amin'ny mihitsy aloha ny resaka politika aza tsofotsofoka amin'io resaka io mila fanadiovana be mihitsy io ka io resaka politika zenona renta io ne misy idiran'ny politika io ne misy mahazo tombotany sinsisa mba elana am'izany fimenomenomana rehetrarehetra zany de apetrao amin'ny tena resaka professionnalisme ny tontolon'ny vanille de mety io
Tamin'ny fitondrana amin'ny fandima moa ohatrany tsy de nahenona an'izany hatrany amin'ny Philibert Tsiranana zay tena namaky atotakevitra namadibadika ny vaovao tany aloha tany hoe nanahoana ny tontolo ny vanila tamin'ny andron'ny Philibert Tsiranana tamin'ny andron'ny Didier Ratsika deuxième république tamin'ny andron'ny professeur président Zafy Albert tamin'ny andron'ny président Marc Ravalomanana na tamin'ny andron'ny président Hery ary faraparany teo tsy de nahenona hoe hoahoa zany fa zao lasa hoahoa be de lasa hidirana politika 2023 taom-pifidianana so de misy eritreritra hoe anao hoe exploité ho isika hoe anararoatra ny tatsa tsy azon'izany ntsony ny tatsa mpamboly lavanila amin'izao fotoana zao de ho ny fanontaniana hoe anahoana zany izy ity tsy ny avany velany no afaka mandamy manio fa isika ihany zay le tenena foana hoe isika ihany no afaka manandratra nyity Madagasikara ity na mandetika azy Madagasikara miletika ane zao no tena marina de isika ihany no mandetika azy reo olona sika ihany resaka vanilany zany ina moa nidiran'ny anivelany am'zany fa resaka systema eto amintsika no tsy mety zao ary zao resaka fifidianana de jerety izy tosoana daholo mombamomba an'le olona diso daholo olona folo rahaisana ny olona folo manamarina ny anarany sy mombamomba azy izy tsy anarana fotsiny fa ny numero karapanondry inona jerena ny anakenina hitana fahatsony inona koa zany tsy zavatra tenaina am'zany mihitsy fa dia izay aloha zany ny azo lazaina amin'iny lavanily io fin zany de hoe tsy tokony savoritaka io ary tsy tokony ikorotana io fa vokatry ny tsy fietezam-pitantanana sy ny politika mpitantanana eto amin'ny firenena de lasa ohatran'io le izy de lasa tsy mahita mangirana fa lasa miasa talata fotsiny ilay atatsa mpamboly vanila fa ny olombitsy ary ananina re no mitavana ny atsembohan'ny malagasy mpiray tanindrazana aminy tandremo enjana be zany ny atsembohan'ny malagasy mpiray tanindrazana aminy ireo tatsa izay tsy mahita tombony sy tombontsoa amin'n'ilay asa ataony amin'ilay heriny atotony ao amin'ny resaka vanila fa ry ananina re no mitavana an'ilay izy zay zany aloha ateny kely momba an'inona manafaniry fa de amarantsika ry iny ary de misaotra ny rina misaotra ny député mamrabenrina ihany ko tsika tamin'ity maraina ity eto zany de mbola mampatsay atsika foana ny amin'ny hoe any sambavany amin'ny farany herinandro efa misy ny fandamina ho an'ny congrès patra zany de miomantsika ny faritra varatry ny nosy iny zany indrindra sava sambava antala voimara andapa hiarika an'izay congrès paritra izay amin'ny sabotsy izao tontolo andro io rina de efa fatatsika ny fandaminana ny fandaram-potoana am'izay de tonga ava maro misy nytsika hiary dinidinika aka fanapaha-kevitra ary dia hoentiny eo misehatra nasionaly ny zavatra tabaka amin'izay congrès paritra izay amin'ny faranan'herinandro zany sambavandray no masony ny mpanara-baovao indrindra ny mpikatroka ny tokotiko Madagasikara rina arabe mananjara mamarantsika iny ary tapitra ny fandarantsika miara-manonja tamin'ity fotoan'ity sorany ianao naharitra hatramin'ny farany ny teny farany zany omenantsika de ny hoe raha pitsozoma dia tsy misy ny miara-manonja eto amin'ny MBS radio Manda satria miara-miompo amam-panahy amin'ny namatsika amin'ny havatsika slamo na musulman isika mianakavy zany amin'io raha-pitso io misy mantsy hoe volana Ramadan de mamarana an'izany fotoana miavaka zany ho an'ny namana sy ny havana musulman na ny slamo dia ho fiarahantsika amin'ny slamo zany ny musulman eto Madagasikara de andro tsy fiasana tsy misy zany ny miara-manonja eto amin'ny MBS radio Manda fa amin'ny alatsanainy indray ny fotoanantsika manaraka izany dia samy mirarotso antsika mianakavy aleo alasa samy ho tahin'Andriamanitra veloma tompoko